fiavana malala ao amin'ny tompo ampitomboina mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ilay tonga hamonjy antsika honina amintsika ary tarika antsika ho amin'ny mandrakizay afaka 15 andro dia hiadona ny Paska miomana sy manomana amin'ny foamampanantsika ao amin'izany izy azao aladiny advento izao dia alahady izay ahafahantsika misaintsaina lalina ny amin'ny planina an'Andriamanitra ao antsika fa indrindra ny amin'ny fakasitrahana tiany homena sy hozaraina antsika raha makalaza ny fandresen'ny tompo sy ny Paska isika. Koa ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitari-dalana antsika azontsika mizotra amin'izany lalana izany ka tonga ny Paska antsika ho tena Paska fandresena ho anisam-batan'olona ho anisam-pianakaviana ho an'ny fiangonana eny na ho an'ny firenena azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina petraka isika. Tena masinyanao tompo pamonjy ny fianana Zanaka
nde iara-mitsangana isika ka iarahantsika mamaky salamy 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina aorinan'izany ny hira faraiky amin'ny 20 andininy voalohany sy fahatelo. Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy dera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy dera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Amen. Tafavory ny olonao tompo zay noharinao asany tananao nafahanao sy novonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary avaozonao olom-baovao mandeha amin'ny fahazavana ary mitoro sy manome voninahitra anao ombieny isan'andro mandrakariva satria tsara ianao, tsara ny asanao ary mendrika ambara sotoriana ny fahalehibiazanao. Tompo, amin'ny fonay manontolo, amin'ny fankasitrahana feno, nentinay manandratra ny anaranao, nentinay mankalaza anao, ary nentinay midera sy misaotra ary manome voninahitra anao. Fa tsara ianao sady mpanao ny tsara, fa mahatoky ianao ary tsy miova malisy anio ary mandrakizay amin'ny fitiavanao, amin'ny fiahinao anay amin'ny fahatsarana, amin'ny fitantanao sy ny fivimbinanao anay ary amin'ny fahatanterany teny fikasana eo ny fiainanay isan'andro. Ko raha tafavory eto ny mpianakavy ny finoana dia raiso hanitra kasitrahana eo anatrehanao ny fiderana, ny loky ny fonay ary aoka ny voninahitra ao isandratra any amin'ny avo indrindra. Ny fitahinao mananambiampy sy ny fahasoavanao kosa irotsaka be dia be amin'ny mpianakavy ny finoana. Mahatoky ianao ilay efa niantsoanay ary mamory anay eto, ianao no mahatanteraka izany isaoranay ny anaranao amin'ny ara-tsaon'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Ry havana, tsy tanteraka isika raha miohatra amin'ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary ny fahadiovany. Nefa Andriamanitra tia fihavanana ny Andriamanitsika.
ary Andriamanitra miala nenina mandrakariva ampivitrana ny fifandraisana mety ho simba mety tapaka ary mety tsy zarozaro eo amintsika sy eo aminy andiary sika anatona azy amin'ny fotony amin'ny fo feny fatokina nefa koa amin'ny fo manitry tena sady mibebaka mivavaka sika tompo masony ianao ka tsy mba azo vazovaziana Andriamanitra mankala ota ianao ary marikoriko-pahotana tsy tianao ny fahalotona alanao ny fiatsaram-belatsia ary Andriamanitra ny fahamarinana ianao Andriamanitra fanahy ianao ka tsy amin'ny alalan'ny fombafomba na amin'ny fanarahana fanao no azahoanay miray feno aminao fa amin'ny alalan'ny fotorotoro sy mangorakoraka nyreto ary zay tompo menatra satria tsy nahatanteraka mandrakariva izay nandrasanao taminay tsy nankatoa mandrakariva ny teninao tsy nainjoro vavolombelon'ny fitiavanao tamin'ny fitiavanay ny hafa ary tsy nay nanome voninahitra anao tamin'ny teny tamin'ny asa tamin'ny fihetsika ary tamin'ny toetsaina nefa tompo akany amin'izy zay ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay kondreto zay manatona anao amin'ny mpanetretena mandoatra ny fonay sy manokatra ny ao anatinay ao mba ho dinidinianao ka izao raha misy lalana mampahory aty anatinay tompo dia ento amin'ny lalanao mandrakizay izahay miaraka ny fiangonana rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany ilokay diovy zay ho afa-pahotana sasao zay mba ho afa-keloka ary avaozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatanay aminao amen riavana hoy soratra masina raha meky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahaditsontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra arak'izany raiso amin'ny mpifaliana ny teny famelan-keloka izay ambaran'ny tompo aminao izay mibebaka anio mitsangana isika hoy ny tompo Jesosy zaho tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota intsony fa tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ko anao zay mibebaka marina dia ambara fa voavelany eloko ao noho ny anaran'ny masina mideran'ny tompo amen so
dia malalaka ny fo fanasa inarytena anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra enoy ary ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika izay voavela eloka raha ny tompo tokoa ny renareo ka tao aminy nampianarana anareo araky ny fahamarinana zao amin'i Kristy Jesosy dia aoka ialanareo ny toetrareo taloha araky ny fitondrana tenanareo fahiny zay miasimba araky ny filan'ny fitaka faoka mba vaovao nakosenareo amin'ny fanarisainareo ka ho tafinareo toetra vaovao zay ny foronina araka n'Andriamanitra ny fahitsina sy ny fahamasina momba ny fahamarinana. Amen. Voninahitra amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Manomana ny foamampanantsika andreny teny voarakitra amin'ny soratra masina isika ataontsika ny hira zay efa voatondro dia mankataka ny tompony anjara mivavaka sy ny vakiteny mba hiakatra ety. Iary vavakantsika tompoko. Tompo Andriamanitra manananay ao dia mbola misaotranao zahay fa tonga n'io fotoana izay hamakianay sy handrenesanay ny teninao. Jesosy mangataka izahay ho an'ireo hamaky sy hitory ny teninao tompo mba aoka ho tendrenao ny lelan'izy ireny ahafahana izy ireny mamoaka ny sitraponao dia ny sitraponao irery ihany. Ho an'ny ireo izay ho anay kosa tompo izay hiandray ny teninao dia mangataka ny fanainao masina mba hiasa mahery atao anatinay. Atonga anay angetaheta tompo ny teninao, atonga anay tompo andray izany teninao izany, ary atonga ny teninao indrindra hitondra vokatra amin'ny fiainanay ka olom-baovao izay Jesosy Kristy voaova ny teninao.
Jesosy Kristy io hampanginy izay feo rehetra tsy avy aminao, areoka izay hitana hifatoka tanteraka amin'ny fainoana izany sy fitsakotsakoana izany. Amin'ny anaranao Jesosy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny teny sika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Isaia telo amby efapolo andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Izao no lazain'i Jehovah izay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalan-kale eny amin'ny rano manonja, izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy miara-mandry avokoa izy ka tsy arina intsony, mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro, aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro izao efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo? Eny, any anefitra no hanaovako lalana, ary any amin'ny tany sao no asiako ony. Dia hanome voninahitra ny bibidia sy ny ambodia, ary ny ostritra, satria manisy rano any anefitra sy ony any amin'ny tany lao aho. Ampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Izao olona no foroniko ho ahy, izao no anambara ny fiderana. Amen. Mbola tohizatsika ry havana ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika amin'ny Filipianina toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Eny tokoa fa ataoko fahatiantoko avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoaran'ny hatsarany fahalalany an'i Kristy Jesosy tompoko. Zay nieretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taim-boroka ireny mba azahoako an'i Kristy. Ary mba ho hita aho aminy aho tsy manana amin'ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay amin'ny finoana an'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatra izy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty ary ny fimbonana amin'ny fijaliana ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Raha mba misy atratrarako ny fitsanganany amin'ny maty, tsy toy ny efa nahazo sady aho no efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiazona izay nahazoana an'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadio ny izay zavatra aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka natratra ny marina aho, azoko ny lokan'ny fiantson'ny Andriamanitra any ambony amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Jauna toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Jauna toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ny amin'ilay vehivavy azo ny jangajanga.
dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa iva ary noho ny maraina koa dia nakeo an-kianjan'ny tempolo indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatro, ity vehivavy ity azo latanana nijangajanga, ary ao amin'ny lalàna misesy dia nandidy antsika fa hotoram-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba azahoany izay hiampangany azy. Ary Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zanjin-dranjony. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Amen. no anambara ny fideranahy ny fanahy masin'Andriamanitra hitaridalana antsika azahoantsika midera tokony ny tompo amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Petraka isika. Izao olona no avaoziko na no foroniko ahy izao no anambara ny fiderana ho ny tompo ao amin'ny Isaia 7:7. Ity tapany faharoa amin'ny boky ny Isaia ity dia milaza indrindra ny fahaverezan-tsaina teo amin'ireo jiosy zay niverina nody avy any amin'ny fahababona saingy namantana tany lao, namantana tanàna rava, ary na dia efa vita aza tamin'ny fotoana Nehemia ny mandany Jerosalema, ny tontolo iainana kosa, ny fiarahamonina kosa dia mbola ao anatin'ny korontana sy ao anatin'ny aya. Ao anatin'izany Andriamanitra ny miditra an-tsehatra ary miteny. Inona ny teny ambaran'ny tompo? Teny pahasoavana. Teny pahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona zay tsy mendrika andray izany akory. Zany ny atao hoe fahasoavana.
ary ny teny pasoavana ambaran'Andriamanitra eto aza dia mihoatra noho izany satria izy Andriamanitra mihitsy no miteny ary manome teny fampanantenana fa izy no hanavao ny zavatra rehetra. Izy no hanorina indray ny efa rava ary izy no amerina indray ny vahoaka ao amin'ny ilay voninahitra nananany teo aloha. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro zao efa hanao zava-baovao. Andriamanitra miditra an-tsehatra ary Andriamanitra izay mandray an-tanana ny fiainan'ny olony, ny fiainan'ny vahoakany, zany no ambara eto. Sangity move vonina andray an'izany fanavaozana entin'Andriamanitra izany ve ny vahoaka satsia. Move ny vonina hisitraka, feno, sy tanteraka zany asan'Andriamanitra izany ny vahoaka sa tsia. Raha manaraka ny tantaran'ny Israely manontolo isika dia miharihary fa tsy nahay ny aina feno an'izany hanika nangin'Andriamanitra, nangina tamin'ny vahoaka, nangina tamin'ny fiangonan'Andriamanitra. Nandritry ny 300 taona nanelanelana ny bokin'ny Malaky sy ny fahatongavan'ny Jaona mpanao batisa ny ninangin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manahoany ty mangina ity? Andriamanitra mbola manomana indray famonjena sy fanavaozana ho an'izao tontolo izao sy ho an'ny olona. Andriamanitra miala nenina. Zany lay Andriamanitra. Ary zany nanirahany any Jaona mpanao batisa ialoha lalana ny zanany ary nanirahany ny zanany anatanteraka ny asa lehibe tsy nisy nahavita teo amin'ny fiainan'izao tontolo izao na iza dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany ary ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ray. Andriamanitra ny fanavaozana. Tokony hampafantarina ihany na hampatsiarovina ihany hoe fa naninona moa no tsy tanteraka tamin'ny reto zanak'Israely izay nandefasan'Andriamanitra mpaminany ary indrindra nanambara taminy zavatra mahafinaritra sy zavatra tsara, fiadanana. Nahoana no tsy afaka nandray an'izany reto zanak'Israely reto? Satria ny asan'Andriamanitra no avaoziny fa ny olona tsy ny avao. Ary zany ny fanoharana ambarin'i Jesosy. Iza no mametraka divay tonta ao anatin'ny siny vaovao na metraka divay roa ka ny divay ho raraka ny siny rovotra. Hay tsy maintsy olona no avaozina. Hay olona tsy maintsy nandray ny asan'Andriamanitra no afaka mandray koa ny zava-baovao omaniny, tanterahany ary omeny maimaim-poana ho an'izay nofidiny, ho an'izay matoky azy. Ry havana, Paoly apôstôly dia anisan'ny lehilahy izay nafana fo. Ary indraindray adino fa fon'izy mbola Saoly ine ka olona nafana fo ho an'Andriamanitra. Tamin'ny anaran'Andriamanitra nge nanenjehan'ny kristianina. Tamin'ny anaran'Andriamanitra nge nanaovany ny vonon'olona sy niraisany tsikombakomba tamin'ny mpanenjika sy mpamon'ny kristianina tamin'ny anaran'Andriamanitra. Saingy izy ihany nilaza azy noho ny tsy fahalalana. Fa nahoana? Satria saina nolovana avy tamin'ny razana no tao amin'ny Paoly apôstôly. Zany nanetsika ny fony, nafana fo izy, mateiderana zany, lehilahy mafana fo.
saingy zao hafanampo diso toerana, hafanampo tsy izy satria hafanampo tsy no avaozana, hafanana ao anatin'ny fo tsy nandray fanavaozana. Tsy hitany Jesosy Kristy, tsy hitany raha tsy efa teo amin'ny lalan'ny Damaskosy izy, ary na dia efa niantso azy aza tsy fantany. Iza moa ianao? Zaho ilay Jesosy izay enjahinao. Rehefa nahitan'izany Paoly apôstôly, niova tanteraka ny fijeriny, niova ny tao am-pony, hanika ilay nenjehiny nanjary notoriny, ilay nalavitiny nanjary notompoiny, ilay tsy fantany nanjary niandriandrianiny ary nanokanany ny fiainany manontolo. Paoly apôstôly nandray ny fanavaozana. Ary rehefa tonga amin'izany fanavaozana izany izy, niova ny lôzika ny zavatra rehetra. Tsy nisoratany fotsiny ho an'ny tany fiangonana tany Roma angeny hoe miovaha ny fanavaozana ny saina, hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina. Tsy zavatra nisoratany fotsiny zany, fa tao aminy zany. Zay nirehariany rehetra, zay neveriny fanahy izy azy, zay trekefa no everiny fanoraisiny tamin'ny Gamaliel, ilay nitaiza azy, nataony taimboraka. Tsinotsinona, nitsakitsahany, satria tsy ireny. Tsy ireny no ahafahany nandray ilay fanavaozana no manin'Andriamanitra ho amin'ny fiainany, tsy ireny. Fa ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny heri ny fanahy masina. Hanika dia hoy izy hoe za ty mijoro aminareo ty nge manana ny paseko e. Digny. Zaho anisan'ny fariseo. Zaho citoyen romane. Zaho olona tao ambany sokany Gamaliel. Zaho olona intellectuel teo amin'ny samby jiosy. Zany saingy reny rehetrareny taimboraka. Noho ny fioarany fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao. Inona nge le mbola ireharehantsika amin'ny olona? Inona nge le pasientsika mbola isehoantsika hoe izao na izao na izao, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny namana, eo anivon'ny fianakaviana. Inona nge reny? Move mitondra ho amin'ny fandraisan'ilay fanavaozana entin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho antsika. Zavatra ray lono ataoko i Paoly apôstôly, manadino ny zavatra oriana aho, miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha aho, azoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra ao ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany ilay no avaozana. Ary zany ilay nanome voninahitra an'Andriamanitra, tsy tamin'ny teny, tsy tamin'ny kabary, tsy tamin'ny fombafomba, fa tamin'ny fanoloran-tena sy ny fanompoana mahomby. Zao olona no avaoziko zao ihany no anambarany fiderana ho ny tompo. Fa nahoana kosa ary? Ireto zanak'Israely reto, zay efa nandova ny salamo, miisa 500. Nahoana izy reto ny tsy mba afaka ny tena nideran'Andriamanitra tamin'ny fankasitrahana? Nahoana tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fiderana izy ireo? Satria tsy nandray ny fanavaozana izy. Inona ary ilay fanavaozana zay omen'Andriamanitra asy ianao? Inona zany? Zany fanavaozana izany dia tsy inona akory fa manomboka ao amin'ny fandresen-dahatra antsika, fa mpanota isika, tsy mahavita tena isika, tsy mahavonjy tena isika. Zany ny dingana voalohany. Tsy mahavita ny fahaizako, ny traikefako, ny taonako, ny mahaizao aho, ny firazanako, ny sarangako, ny diplômako, ny fananako, ninona, tsy misy na inona amin'ireo ahafahako mandray ny lokan'ny fiantson'i Kristy, tsy misy. Saingy ambaran'Andriamanitra kosa ankilan'izany fa izy mahay manome ny zavatra rehetra ary maimaimpona ho iaho fahasoavana. Ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo niza ampiana, feno zany. Ny fanavaozan'Andriamanitra tsy hay niza fenoina,
fa feno sy tanteraka izany ary ny finoana izany sy ny fandraisana izany no miantoka ny fanavaozana any anaty, miantoka fanavaozana any anaty. Ary rehefa nandray an'izany dia ozy izy nanambaran'ny apôstôly azy dia tsy mahalala antsika intsony zao tontolo zao, tsy mahalala antsika intsony araka ny hafantaran'ny olona, fa iza kosa no mahalala antsika, ilay tompon'ny fiainana. Fantatro ianao, zany antsoana hoe zanako, ary mampieritreritra zany eo amin'izay ilofosantsika anaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zay, tsy efa nitory tamin'ny anaranao va zay, tsy efa nanao zao tamin'ny anaranao va zay, ahoana ny tompo? Tsy fantatro ianareo hatrizay. Move manampy antsika handray ny fanavaozana entin'Andriamanitra tokoa, ny toe-pontsika sy ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Move ahafahan'ny tompo mahafantatra antsika marina tokoa, azony ny teny hoe fantatro ianao, fa tsy sanatry izy lazany hoe tsy fantatro ianao hatrizay miala amiko. Move hanampy antsika amin'izany tokoa, ny toe-pontsika sy ny asa teraka zany eo amin'ny fanimpona eo anivon'ny fiangonana. Ry havana, misy le tantaraina ao amin'ny Jaona 9, miresaka fanavaozana lehibe izay tanterahan'Andriamanitra tamin'ity vehivavy izay mijangajanga ary tratra ny olona mijangajanga. Inona nambaran'i Jesosy taminy? Tsy niteny taminy akory izy, fa niteny tamin'ny mpiapanga aloha izy, tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy. Rehefa lasa daholo amin'izay, lasa avy tamin'ity tantara ity moa ny nevin'ilay hoe manao fialan'ny jiosy ho antsika tsy mahalala. Avy amin'io tantara io, inona moa le fialan'ny jiosy? Miala mangingina ohatrany hoe tsisy ninninina. Nefa teo ny hoe eto ho hitao zay ataonao na toranao vato na teneninao zay torabato azy. Niala tsikelikely nanao fialan'ny jiosy. Ary rehefa niala daholo ny jiosy raha vehivavy rery teo inona no lazain'ny tompo taminy? Move nisy nanameloko anao izy dia ozy raha vehivavy tsia. Dinona navalin'ny tompo? Zaho koa tsy manameloko anao fa tsy mijanona eo. Tsy mijanona eo. Niresaka tamin'ny mpamorikira anankiray zay miresaka momban'izany ary ny adihevitray dia izay. Tsy nijanona teo nge ny tenin'ny tompo. Tsy hoe zaho tsy manameloko anao dia point. Non. Raha izany tsisy fiavaozana amin'ity vehivavy ity, tsy misy. Fa inona mandehana ary amin'izao sisy izao aza manota intsony. Zany le fiavaozana. Ay ny famelan-keloko Andriamanitra izay anavaozana amintsika indray ny fitiavany, anavaozana amintsika indray ny toky ny amin'ny maha-olony antsika, ka entiny tarihana antsika ho amin'ny fiavaozam-piainana. Ilay nanota tsy manota intsony, ilay nangalatra tsy mangalatra intsony, ilay mandainga tsy nandainga intsony, ilay mpiatsara velatsy tsy miatsara velatsy intsony. Fiavaozana. Ary zany ny tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Nahoana ny fanomezam-boninahitra nataon'ny jiosy ny tsy nakasitrahan'Andriamanitra? Satria tsy nisy fanavaozam-piainana tao aminy. Fa ny fanomezam-boninahitra kasitrahan'Andriamanitra kosa dia amin'ny hatsapantsika fa Andriamanitra manao zava-dehibe ao amintsika. Ary zany zava-dehibe ataony eo amintsika zany dia mba ahazoantsika tena manandratra ny voninahiny, tena mankalaza azy, tena misaotra azy, ary tena mankasitraka azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe tsy misy fiatsaram-belatsy. Olona no avaozana no afaka hanambarany fideran'Andriamanitra marina tokoa, satria tsy misy fiatsaram-belatsy, satria tsy misy petatoko
ao anatin'izany satria tsy misy vonjy-tavanandro, satria tsy misy fanarana fombafomba, satria tsy mikendry zavatra maimaika fotsiny. Mitondra ny fankalazana an'Andriamanitra mandrakizay, ary zany no nambarantsika tamin'ny Salamo: idera ny anaranao mandrakizay doria aho, ankalaza ny anaranao mandrakizay doria aho. Raha ankasitrahany ety ny fiderantsika dia mitohy hatrany an-danitra zany ary mandrakizay zany. Fa raha ety kosa zany nefa tsy ankasitrahana, tsisy toerana ho an'izany any an-danitra, tsy misy. So fa mbola manavao ny asany Andriamanitra. Ary zao ankatoko ny Pasika zao dia hanomanana ny foamampanantsika ho amin'izany indrindra, mba hahatonga ny fandresen'i Kristy, hahatonga ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty, hitondra fiainam-baovao ho asy ho anao tokoa, ka hahatonga ny fiderana an'Andriamanitra ho tena anitra kasitrahana, iombonana amin'ny anjely, iombonana amin'ny arikanjely, iombonana amin'ny mino rehetra manerana ny tany. Ho zany ny fiderana, fa tsy fiderana aitraitra, tsy fiderana mandalo fotsiny. Hideran' Jehova mandrakariva ary mandrakizay, zany ny vokatry ny fanavaozana tanterahan'Andriamanitra ao amin'ny mino. Miomana ao amin'izany isika, afaka tapabolana ankalaza ny fandresen'i Kristy isika, ary fantatsika ny hevitry ny fitsanganana amin'ny maty. Ny hevitry ny fitsanganana amin'ny maty dia fanavaozam-piainana amintsika. Rehefa natsangana tamin'ny maty Kristy, ny mino azy kosa mandeha amin'ny fiainam-baovao. Fa raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indro vaovao zany ankehitriny. Hoy ny Tompo amiko sy aminao, aza matsiaro ny lasa, aza misaina ny taloha na dia nomaly azy, indro aho efa anao zava-baovao, anao zava-baovao aho, fa ary ho asy ianao olom-baovao ny Tompo, mba azontsika manambara ny fiderana azy, ny fiderana ny ray, ny fiderana ny fanahy masina, tsy zao ihany fa manomboka izao ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Dia aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampiorina anareo ary hanavao ny toe-panahy sy ny toe-po, ahatonga anareo miaramila tsara ny Kristy, ary ahatonga anareo vavolombelona mahatoky, ahatonga anareo hisitraka feno ny fanavaozana entin'Andriamanitra, ka ny fideranana ny ray, ny fanandratana ny voninahiny, ary indrindra ny fankasitrahana azy dia ho anitra kasitrahany eo anatrehany, ary loharano pitahiana kosa ho an'ny vahoakany. Matoky ilay ny antso anareo ary mitona anareo amin'izany, izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
famelan-keloka, famindram-po, fahasoavana zay avaozin'Andriamanitra mba hitarika antsika, mba hiavao koa ka hisitraka feno ny fanomezan-tsoa avy any ambony. Zany no manin'Andriamanitra antsika amin'izao Pasika 2024 izao. Ary zany koa no tian'Andriamanitra antsika manome voninahitra azy, mitory ny anarany, mitory ny asany, mitory ny fahalehibiazany. Ka andeha tsika hiara-mitsangana, hiara-manonona ny fanekam-pinoana apôstôlika, anambarantsika ny finoantsika ilay Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina miasa eo amin'ny fiangonana. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika, zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo. Avy any ny avy, ny tsara, ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, ny tompo no manasa antsika, handray ny fahasoavany, handray ny fanavaozany, ary ny tompo miantso antsika iray aina aminy, iray donakafo aminy, ary ray lalana aminy. Manao ny hira 7:220 isika, dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety hitarika antsika amin'izao fanasana masina izao. Asarato fonareo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Hivavaka isika. Entiko tompo aray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soarana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao, hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fihobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra amin'ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe ny deranay hoe
Isangana ny tamina maty ary fona marak'izao anay ka dia miaro sy mitaro amin'ny fiverenany izahay. Ankehitriny ary raha vaidiny fanamasina mameno fonay ka andrasany tomponay amin'ny fonona velona amin'izao izy manafona anay mialalany fanasana izao. Fa ny fanahinao no arinao anamasinanao anomezanao anay zavatsy rehetra dia ho tsapany tokoa ny fanatianao ka tsy mizay intsony ny velona fa ianao Kristy ilay mpanavoany velona ao anatinay. Miaraka ny fiangonana dia Jesosy Kristy tompo izay izy tonga tao anatrianao miompona amin'ny latabatra masina dia mangataka mampiraisinao aminao ohatry ny sampana ny voalohany. Mampianariny fankafitakany ny mpiavana malay izay ary aoko izay aramanana fiangonana masina manontolo misy onona ny fisainanao. Ianao izay miara-mazaka amin'ny ray sy fanamasina hatramin'ny taloha-indrindra ka ho manak'izay. Amen. Dimy ambin'ny folo amby zato andininy ny fahetatra. Efa nandray ny fanahy mazanak'Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika miara-mivavaka hoe rainay o izay ny an-danitra mbo masinina aneny analanao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra omeo anay an'io izay anona sahazo ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay karazany tondranay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny elo ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Aoka hitsangana isika. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho fampihavanana. Hoy ny tompo, avia efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Manao ny hira voalahatra isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka ary rehefa tafaverina ty ny diakona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika.
andininy fahatelo isika. Nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene hiaro sy hampahery anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo niny fiadanana. Mbola hivavaka isika. Ry Andriamanitra totoso mandrakizay ho misaotra anao izay fa efa sitrakao tokoa ny namana anay tamin'ireny zavatsoa ireny. Dia ny tenan'i Jesosy Kristy janako ampamonjy anay sy ny rano soa sarobidy indrindra izay mampahatoky anay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahatsaranao ary ny amin'ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenany zanakao. Mangataka aminao izay noho ny famindramponao mba hiazona anay amin'izany fiombonana masina izany ka andehananay mamovoa tsara ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mipetraka isika ry havana. Mangataka ny tompona anjara mba hiroso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny FPMA Toulouse sy ny komity ny FPMA Toulouse dia faly miara-bantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly toy ny mahazatra ny fiofanana SAPKNPL dia azontsika arahana isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny Foncol misy fandikanteny amin'ny teny frantsay. Vaovao avy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana. Mifarana raha ampitso 4 aprily ny fisoratana anarana amin'ny zakaben'ny faritany Atsimo andrefana izay ataony asabotsy 3 aprily sy alahady voalohan'ny volana May any Clermont-Ferrand. Ny lohahevitra dia hoe nahazo maimaim-pony ianareo koa manomeza maimaim-pona. Ny sarany dia 40 € ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 12 taona ary 50 € kosa ho an'ny 12 taona miakatra. Ny sarandalana dia maimaim-pona araka ny fanapahan-kevitry ny komity. Vaovao ny tafo. Taratasy fisaorana misy anankiroa. Voalohany, Razafy Manana Robens Viviana sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana feno ny mpitandrina sy ny komity ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fiaraha-miory sy ny fampaherezana avy aminareo tamin'ny namozany ny malalany Ravelson Victor Andrenarivony. Andriamanitra manankarepasoavana ny amalifity anareo. Maneho fisaorana antsika tamin'ny fiombonam-panakoho sy fitiavana nasionareo tamin'ny fahalasana ny rainay avy amin'ny anaran'ny fianakaviana manontolo eto Frantsa sy any Madagasikara Iany Malala sy Hery Ramamonsoa. Nanohina tokoa ny fahatongavanareo nanotrina sy nampahery ka izany fiombonan'izany dia maneho ny mahafiangonana tokana atsika. Nasehonareo koa tamin'ny fipevanana ny firaisan-kinanareo. Andriamanitra manankarepasoavana ny amalifity anareo amin'izany
fa izy no niaviany izao rehetra zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy anie no membonahitra mandrakizay ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Rakim-pisaorana nisy fianakaviana nan'olatra rakim-pisaorana 100 € ho an'ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny sampana lehilahy kristianina toy izao ny fandaharana mikasika ny fankalazana ny isan-taona ny SLK. Isy lobary andasy ny lehilahy mahery anasana ny fiangonana manontolo ny asabotsy 9 aprily izao ao amin'ny Vieux Temple manomboka amin'ny 2 tolakandro araka ny teny hoe Jehova ny momba anao ry lehilahy mahery mpitsara toko fahenina andiny 12. Ny alahady 7 aprily dia misy ny jobily mariazy iarabanareo mpivady na hatratra 10-12 taona sy ny sisa tamin'ny mariaziny. Mifarana androany any amin'ny Brown ny SLK ny fisoratana anarana etsy ampiravana. Vaovao avy amin'ny feony mazava. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. 1 Corinthiens 16-14. Après ces 2 années sans vukatra culinaire, la chorale Feune Mazave est heureuse de vous annoncer que le Vouka de Pâques a repris. Les commandes sont récupérables lors du culte de Pâques ou le dimanche suivant. Il y aura donc un stand à la sortie de l'église pour prendre les commandes et pour plus d'informations. À l'occasion de la commémoration du Vendredi Saint, nos 2 sections concerts, NHPO et Feune Mazava, vous invitent à notre prédication chantée intitulée Teraka Injai, le vendredi 15 avril à 20h au Vieux Temple. Vovô avy amin'ny sampana zava-maneno, mampandriantsika ny sampana NHPO mba hamandrika ny daty 7 sy 9 Mey ho avy izao ho fankalazana ny isa-taonany 2024. Vovô avy amin'ny vondron'asa asa sosialy. Efa nahazo maimaim-pony ianareo koa manomeza maimaim-pona. Azontsika atao an-trano ny manomeny PPN ho fanampina ny mpianatra sahirana mialosy ao aorian'ny fanompom-pivavahana isaky ny alahady na manantona an'izy mivady izay tompon'andraikitry ny vondron'asa sosialy. Mikasika ny asa fitandremana dia misy ny permanence ataon'ny mpitandrina amin'ny talata izao journée continue toy ny mazatra amin'ny 10 ka hatramin'ny 5 ora hariva fa tsy misy kosa ny amin'ny alakamisy. Amin'ny talata 5 aprily dia misy ny étude biblique amin'ny 7 ora sy sasany hariva ao amin'ny Vieux Temple. Ny tompon'antsara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny SVK sy ny SLK. Mialatsiny tompoko fa nisy vaovao avy amin'ny Sampanatily ny rencontre nationale Antily izay atao amin'ny 23 sy 27 sy 24 aprily ho avy izao dia atao any Hameau de Becourt any Verrières. Mampatsiaro ny fianakaviam-ben'ny Antily eto amin'ny FPM à Toulouse fa androany ny fara fisoratana anarana amin'ny fandehanana. Afaka mifandray aingana amin'ny Braotily ireo maniry andeha. Toy izao ny diarintsika manaraka. Ny fanompom-pivavahana amin'ny alahady heriny an'io dia amin'ny 10 ora sasany any amin'ny Vieux Temple, isa-taona ny SLK zany sy alahady ny Sapandrofia. Ny fanompom-pivavahana amin'ny herinandro masina dia amin'ny 7 ora hariva ao amin'ny Vieux Temple, ny alatsinainy, talata, ny alarobia. Ny alakamisy masina dia isy fandraisana fanasan'ny tompo, ary eto amin'ny Temple du Salin ny anaovana izany amin'ny 9 ora sy sasany hariva. Ny zoma masina kosa dia miverina any amin'ny Vieux Temple sika amin'ny 9 ora. Ny fanompom-pivavahana fankalazana ny Paska dia ny alahady 3 aprily amin'ny 3 ora eto amin'ny Temple du Salin. Izay ny azo nambara amintsika androany manentana antsika hatrany hitondram-bavaka ny asan'ny tompo rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Faly-miarabantsika rehetra ry havana, fanamafisana sady fanentanana fohy dia fohy mikasika ny zaikabe ny faritany Atsimo andrefana. Ho an'ny Clermont-Ferrand zany ny Tafy Toulouse andray anjara amin'ny zaikabe ny faritany io, ka dia manentana ny fiangonana manontolo satria hikatona ny fiangonana ny alahady voalohan'ny volana Mey, ary isika rehetra izay maniry andeha dia afaka mbola misoratra anarana androany raha pitso ny tena farany fandraisana ny fisoratana anarana. Nanao ezaka manokana ny fiangonana satria ny fanao dia 500 frais de transport alohan'ny mpizaika. Amin'ity dia raisin'ny fiangonana tanana tanteraka ny transport. Andekary isika ary raha mety dia raha be dia be misoratra anarana dia mety kara anankiroa no entiny
fa hatramin'izao aloha dia karaha anankiray ihany no fenony fa aza misalasala nareo a manatona ny filompanampy zany ery ampiravana ery rehefa mirava fa adiditsika ry havana ny mamanga ny tafo Clermont-Ferrand. Tafo Clermont-Ferrand dia tafo anisan'ny madinika indrindra eto amin'ny faritany atsimo andrefana eo amin'ny 30-40 izy rabe indrindra tsy manana mpitandrina matianina ohatra atsika izy ary mbola atsony tompontsika hijorovavolombelona amin'ny matafo lehibe atsika araka ny filazan'ny olona fa tena marina amintsika ve zany raha marina amintsika zany a dia andao andehan'ny Clermont-Ferrand. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra tompo. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na vo onona miaraka mivavaka amina eto ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay a mandray sy miaraba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Ny firarintso dia mba ampisaorana satria nitavan'ny rahalahy no mandranitra nitavan'ny rahalahy noho izany ny fahatongavanareo eto ny ombona taminay tamin'izao fotoam-pivavahana izao dia nampahery anay be dia be tokoa ka dia isaoranay ankasitrahanay anareo zany dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa eto ane mbola hivimbina ny fiainanareo androtsaka ny fahasoavany aminareo ary anome ny fiadanany mandrakarivo amponareo sy tokantranonareo ary tsaro fa naoviana anareo ny mandalo Toulouse misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse dia mirary soa indrindra tompoko. Misaotra afaka mipetraka nareo. Fanaontsika koa ny miarahaba ireo zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana marsa lasa iny. Misy anankiroa izy dia ao Ramatoa Rakotomalala Janine Louisette asa raha eo izy raha ny tokantranoko ianao dia afaka mitsangana ary Ramatoa Vitry Monika. Dia faly izay zandrinareo zanakareo miaraba anareo amin'izao fahatratraran'ny tsingeritaona naterahanareo zao. Fahasoavana be dia be avy amin'ny tompo zany ary iombonanay aminareo ny fisaorana azy ny fankasitrahana azy noho izany. Misy afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ity zaraina aminareo izay voasoratra amin'ny Salamo 7:20 miandrasan'i Jehovah ianao matoki ary ao ka hery ny fonao eny miandrasa amin'ny tompo. Matetika rehefa mitombo ny taona dia mieritreritra isika hoe araka izany koa miena ny herim-po ary ny fahatokiana koa dia efa miala satria misy eritreritra misy toazavatra andrasana nefa eto dia tena andrasana dia ny tompo izay momba antsika isan'andro miazona ny fiainantsika ary miaro antsika amin'ny ratsy ny loza rehetra ka dia zany nampaherezanay anareo ary mbola anirinay nitobahan'ny fahasoavan'ny tompo mandrakariva aminareo. Iara-mivavaka isika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'reto zokinay ray aman-dreninay reto indray nombanao tamin'ny fahasoavana mahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Famindram-po lehibe avy aminao zany fahasoavana tsy voadidim-bola izany isaoranay ankasitrahanay ary idiranay ianao dia mivavaka aminao zay ho an'izy ireo mba omenao zay rehetra ilainy ahafahany mifaly eo aminao ahafahany miaina ny fahasambarana ny maha olon'i Kristy ary azahoany mahita isan'andro ny fitahim-panahy ny fiadanana ny fifaliana omenao malalaka ho an'izay rehetra matoky anao tompo. Aza vela ho diso zany fahatokisany sy fiankinany aminao zany ka ninninona ilain'ireo ninninona tompo irin'ny fony ninninona ao am-pony sy ao an-tsainy ao apetrany ao aminao valio malalaka ary meo azy azony mifaly aminao isan'andro amin'ny anjara tombonandro omenao azy ary izay tsy voataka amin'izany vavaka zany dia ankinina amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ary isaorana ianao mitafotafo dia anao ny dera sy ny ajan'ny voninahitra ho an'ireto zokinay sy ray aman-dreninay reto kosa
ny fahafenon'ny fitahianao Andriamanitra. Amen. Dia mahazo mipetraka ny tompoko. Zao dia tonga amin'ny minitra trano isika mangataka ny tompona anjara iroso amin'izany. Miarabantsika rehetra tompoko minitra tranontsika androany ampatsahivina ny ten'Andriamanitra hitarenantsika amin'ity tetikasa trano fiangonana ity dia izay hita amin'ny Nehemia toko 4:9 tapany B ndeha hitsangana sy anangana. Manina moa isika no naka fanapahan-kevitra hoe aka trano fiangonana manokana ho an'ny FPM Toulouse. Anana trano fiangonana mitokana mihitsy isika mba ahafahantsika mandray olona arivo eo olona izay tonga idera ankalaza an'Andriamanitra. Eritreretintsika amin'izany olona arivo anandratra feo ho any an-danitra. Faharoa, ahafahantsika manatanteraka ny asan'ny fiangonana amin'ny toerana anankiray. Izany hoe tsy mila mivezivezy intsony isika satria raha fantatsika amin'izao dia rehefa voalohany volantsika mifindra aty rehefa alahady andavanandro any amin'ny vieux temple misy fotoana raha mbola mitady toerana hafa koa. Toy izany ihany koa ny aktivité ny sampana izay mila salle na rehefa manao retraite dia mila salle ihany koa. Toy izany ihany koa rehefa manao fetitsika dia maka salle de fête. Reny zavatra reny zany afaka ataontsika amin'ny toerana iray. Izay zany dia antony koa angalantsika trano ho an'ny fiangonana izany. Ary zavatra fahatelo mandoa charge atsika amin'ireny trano alaitsika itony. Raha amin'izao fotoana izao ny charge fixe zany hita ao anatin'izany ny hofa-trano amin'ny braon'ny fiangonana, ny participation amin'ny fampiasantsika nytony temple du Salin sy any vieux temple tony na ireto raha zany dia mbola participation fotsiny no ampandoavan'ny ERT atsika fa tsy hoe zavatra lafo be. Anefa izany rehetra izany rehefa tambatra dia mahatratra 13 000 €. Misy ihany koa ireo charge variable arakaraka ny asa izay ataontsika mandritry ny taona. Ohatra hoe manofa salle de fête ohatra eo amin'ny 2 000 € mety mihoatra koa ary rehefa anao salle fivoriana amory olona maromaro dia mila manofa trano ihany koa. Dia hitanareo amin'izany fa raha manana trano efa ho an'ny FPM Toulouse isika dia mba efa alefantsika any amin'ny zavatra hafa any amin'ny asan'Andriamanitra hafa indray zany ireo vola ireo. Raha miverina kely amin'ny Nehemia tsika toko 2:9 rehefa avy nanainga ny zanak'Israely Nehemia dia ny zanak'Israely mihitsy no namaly hoe ndeha hitsangana sy anangana. Izany hoe ny fiangonana zany no niara-nitsangana. Ary dia ny tapany farany amin'io dia miteny izy ireo hoe dia nivonikanao izany asa soa izany tamin'ny keri-po ry zareo. Izany hoe nanana heri-po izy nanatanterahana nananganana ny manda izay rava. Ka ahoana kosa ny heri-pontsika ry FPM Toulouse araka ny toriteny hitantsika teo dia mino fa heri-po ny olona efa nandray fanavaozana tao amin'i Jesosy Kristy no heri-po etsika manangona izay rehetra ilaina ho amin'ny trano fiangonana. Izao dia asehontsika ny zavatra vitantsika hatramin'ny volana Mars. 300 000 € zany no ny fanekentsika fa ho raisina mandritra ny ho angonina mandritra ny 2 taona anaovana apport. Dia raha zaraina 12 dia 12 500 € zany ny cible isam-bolana. Raha hitantsika eo amin'ny tableau ny volana janvier 1625 € ny vola azo, ny volana février 4031 €, ny volana mars 1762 €. Hatramin'izao zany dia mbola lavitra be isika raha ny tanjona tokony ho tratrarina. Tena marina fa tokantrano 70 eo no manao souscription
régulière zany hoe permanente isam-bolana dia misy ihany koa ireo manao don ponctuel raha jerena amin'ny isatsika eto Toulouse FP Matoulouse nefa dia mbola lavitra be ilay 720 koa mbola manentana hatrany araka ny fanoloran-tenantsika araka ny teny izay efa nizarainantsika hatramin'izay asan'Andriamanitra no ataontsika ka dia anana fatokinan'Andriamanitra isika amin'ny fanatanterahana izany. Misy hatrany ny stand mialoha sy aorian'ny fampivavahana andraisana ny fandraisana anjara ny tsirairay avy ny tokantrano tsirairay avy misy vonona ihany koa ny ekipa andray ny anaranareo raha tena tevin-daharana ny tarikasa anankidimy dia tsarovy ihany koa fa misy ny fotoam-bavaka isaky ny ady fahatelo amin'ny volana izay etsika ambavaka ny projet trano fiangonana ny amin'ity volana ity zany dia amin'ny 16 avril amin'ny 10 maraina en vieux temple andro fahanginana amin'io ny nofontsika no angina fa ny fanahintsika kosa entsika manandratra an'Andriamanitra mialohan'ny andro paska dia hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra ary mahereza ary FP Matoulouse fa Andriamanitra no miaraka amintsika. Araka ny fanambara tamintsika sy nampimanana antsika riavana dia fanateram-bokatra androany. Noho izany dia ao anatin'ny rakitra koa dia misy ny fanomezantsika ireo valopy araka izay efa nozaraina tamintsika ary araka izay efa niomanantsika. Ny zava-dehibe ampatsiarovana dia ity ny teknôlôjia vaovao zany dia ahafahantsika mandrotsaka izay tiantsika ao amin'ny asa fampandrosoana ny fiangonana amin'ny fomba maro samihafa. Mety efa nisy niomana tamintsika ao amin'izany vokatra izany ary efa nampelantanantsika ny valopy. Mety misy koa nefa niomana ihany saingy tsy afa-manoatra noho ny zava-miseho ary misy ny mbola tsy niomana. Tsarovy fa ny tompo dia mamantatra antsika ary mandinidinika ny fotsika sy miresaka amintsika. Ka ninona fanapa-kevitra tao am-ponao tao dia azonao atao tanterahana na mivantana zao zany. Na koa tanterahanao rehefa tonga any an-trano ianao amin'ny alalan'ny virement, na koa amin'ny alalan'ny fandefasana sheky any amin'ny trésorier-ny fiangonana. Na koa aza mety tsy tapa-kevitra ianao androany fa ho tapa-kevitra ianao raha pitso na raha afaka-pitso, tsarovy fa ny tompo mahalala ny ao am-ponao ary ny tompo mandray amin'ny fankasitrahana izay rehetra foinao ho valin'ny fitiavany anao. Ary tahaka zany ihany ny rakitra. Fantatsika fa nanomboka tamin'ny fioboana dia nisy ny fotoana izay tsy nahafahana nanatin'ny rakitra satria tsy afaka niangontsika dia azo naloa tamin'ny alalan'ny eloaso, tamin'ny alalan'ny virement, tamin'ny alalan'ny sheky reny ny rakitra reny sy amin'ny fomba maro samihafa. Ary misy fomba hafa aza izay efa omanin'ny fiangonana koa atsika ary ao anatiny koa ny fandoavana izany en espèce araka ny fanaontsika. Rehefa natambatsika ho ray araka ny fanapa-kevitry ny ankatoky ny fandraisana ny rakitra dia ny baiko tamin'izany dia ny hoe mba ho ray ihany fa mafonja, tsisy hoe rakitra voalohany faharoa na tahaka an'izany fa mafonja. Ary hita ny vokatra zany teo amin'ny bilantsika saingy nanomboka tatoato manjary miverina indray ny pièce jaune sy ny bokotra. Ka tsara ny manentana antsika ao anatin'le izy. Ny antony dia satria izao, ny fanomezana ao an'Andriamanitra dia tsy antery. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava, izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Raha mahatsiaro voatery dia aleo tsy manao. Zay, raha mahatsiaro voatery ianao na isika dia aza mahita tsiny amin'izany mihitsy, tsy misy tsiny ao anatin'izany. Fa ny ankasitran'Andriamanitra kosa dia manome amin'ny fifaliana, manome an-tsitrapo. Ka dia niezaka efa nataontsika tamin'ny taona lasa ndeha ho ezahana, ho tohizana ao anatin'izany ka mafonja. Indray mandeha fa mafonja. Raha tsy niomana ianao aza mahatsiaro voatery. Raha tsy nomaninao ny zanakao
aza mena 1 centime izy na 2 centime fa tsy akasitrahan'Andriamanitra raha toka voate antery fotsiny ihany kanefa ny fahafahana omeny ny tompo antsika dia fahafahana afaka manome ary an-tsitrapo ary afaka tsy manome koa satria zany nomeny ny tompo malalaka noho ny fahasoavany sy noho ny famindram-pony fa ny fitahiny kosa ny fiadanany kosa ny famindram-pony kosa ny fahasoavany kosa omeny ianao ary nomeny anao tsy ankera ary mbola omeny ianao mandrakariva ka misy kitapo saka zany a izay mandeha mialoha ametrahantsika ny valopy ho an'ny vokatra ary aveo a ny fanatazan-drakatra anatazana ny rakatra indray mandeha monja kanefa ataontsika mafonja arak'izay azo atao tsarovy ry havana fa ny fifalim-ponao dia sady mahafaly ny tompo no koa mampitobaka ny fahasoavany sy ny fitahiny aminao izay manome amin'ny fifaliana ankasitran'Andriamanitra ary tsarovy fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo ataontsika ny raha 5 sy telonjato ary dia tatazana misesy ny vokatra sy ny rakitra 5 sy telo
mbola iombom-bavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino satria mbola tanteraka soa ny fampompanay nataonay ho anao anio. Misaotra ny amin'ny teninao ampio izay mba tena hanana fiainam-panahy matotra tokoa matoky anao. Ka nino no nataonay Andriamanitra dia hanomezan-danja ny teninao ka mba hiainanay sahady ny fiainan-danitra. Anao tompo ny zavatra rehetra izay rehetra eo aminy. Koa miampianaranay mba hain'olotra ny tenanay ho anao, omeo anay ny fomba matoky ny fitondranao izay ahazoanay mahafohy vola aman-karena sy fotoana ary hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Be ny vokatra fa nimpiasa ny vitso ianao ka mangataha amin'ny tompon'ny vokatra. Koa amin'ny finoana tokoa Jehova dia mangataka aminao izahay mba handrahanao mpanompo araka ny fonao ho an'ny fiangonana. Mba tahiry ny ezaka ataon'ny fiangonana mandra-piavinao amboninahitra. Mametraka eo aminao ny fianakaviana tsirairay avy izahay. Tahio ny ray aman-dreny, omeo fohendry hitaizana ny zanaka ary aoka hatsiaro tokoa ny fanekena izay efa nataony teo anatrehanao tamin'ny batisa. Omeo fohendry ihany koa ny zanaka mba hanaja ny ray aman-dreny ary hitombo tsara hatrany amin'ny fahalalananao. Ray ny fandrianay dia mba ho sehatra hivelaran'ny fanjakanao tokoa ny fianakaviana tsirairay, ny fianakaviana kristianina. Mametraka aminao ihany koa izahay ho an'ireo izay tsy salama. Vangionao izy ireo Andriamanitra. Jesosy ianao anie no hanasitrana ny fanahiny voalohany indrindra. Fa mba mangataka koa izay mba ny hanasitrananao ny nofiny. Ianao nefa nitondra ny aretinay teo amin'ny hazo fijaliana no angatahanay hanasitrana tanteraka ny rofin'izy ireo. Ho anay izay salama kosa Andriamanitra dia tery izy mandrakariva amin'izany fahasalamana izany ary ampitomboy omeo hery ka mba tena azoto hanompo anao, azoto hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo. Tsaroana ambavaka ihany koa ireo tsy hanasa, ireo izay anatin'ny fahasairanana, ninona fahasairanana mahazo azy ireo, dia ianao anie no hanampy azy ireo amin'izany adiny izany. Ary aoka tena hatsiaro fa ianao dia Andriamanitra mpiahy, miahy ny olonao ary manome izay ilaina, fa kosa aoka izy ireo hikatsaka mandrakariva ny fanjakanao ka mba ahitany ny lalana mba hizorany. Mametraka aminao ihany koa ireo izay ao anatin'ny fahoriana mba ho ampahirezinao anie izy ireny ary ianao Jesosy no ame fiononana feno ka mba tena hanana fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty izy ireo. Tsaroana ambavaka ihany koa ny firenenan'ny Ukraine izay mandalo ady amin'izao fotoana izao. Jesosy mitalaminao izahay, ianao anie no ampitsahatra ny ady ary mangataka indrindra izahay mba hiasa mahery any amin'ny fony ireo mpitondra, ireo tompona andraikitra rehetra voakasika izany ady izany ianao, mba ampandefitra ny ampopony ny tsirairay ka mba afaka hifampidinika tokoa izay tokony atao ampitsahatra izany ady izany. Ny vahoaka koa dia apetraka eo tananao, ao ireo sahirana, ao ireo mitsompinenana, tantaninao ny izy ireny Jesosy ary mba hitany fiadananao na dia anatin'ny fahasairanana azy. Izay kosa dia ampianaro ahy hanome, ahy hizara, ahy ampiseho fitiavana amin'izay tokony ataonay amin'ireny olona ireny. Jesosy maro ny zavatra tianay ho apetraka eo aminao, nefa na tsy miloka kory ary ny vavanay, dia efa fantatrao izay mahasoanay, ka dia ianao no mahafantatra izay tokony ho amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ampio kosa izay mba tena hatoky ny fitantananao Andriamanitra masina, mahery, ary aoka ho hita amin'ny fiainanay fa Andriamanitra velona no Andriamanitra tomponay, ka dia anana fanantenana mandrakariva ary anana ny fahatokiana fa efa mpandresy izahay eto amin'ity tany ity,
satria fa manana anao Jesosy Kristy. Ary dia misaotra anao ny amin'ny valimbavaka izay atolotra ao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ilay zavavaka izany. Amen. dia mamarana izao fanimpom-pivavahana izao sika riavana ataontsika mialohan'ny afatra sy ny tsodrano ny andinin'ny voalohany amin'ny 575 ny andinin'ny fahatelo kosa orinan'ny afatra sy ny tsodrano. Mba atolotra ireo ny tenanareo fanatitra velona masina sy tak'Andriamanitra dia fampirimpanana